fanomiarabana rehetrarehetra tonga somatsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity androany dia resaka teboka mainty na poinoara no resantsika izany hoe ireo fomba fanalana anazy raha vonona renao dia andao avy hatrany ary ok tonga dia atombotsika le satria tsy dia misy hoe resaka be firy hoe inona no anomboako anazy ny voalohany indrindra resako anareo angamba dia ny exfoliator na ny gommage reto misy produit anankitelo izay asehoko anareo tsirairay reto no zavatra fampiasako indroa isan-kerinandro tsy maintsy indroa isan-kerinandro manala an'izay poinoara na zavatra mivoaka amin'ny tarehiko izay matetika isaky ny lahady sy ny alarobia no fanaovako anazy dia amin'izay tsy adiniko ity voalohany ity zao dia avy amin'ny Shine Ives apricot scrub izy ity misy karazany be dia be koa ny ligne n'ity Shine Ives ity misy ohatra hoe sensitive skin ity zao fresh skin dia le amin'le misy koa hoe misy koa zao hoe mino oily skin na dry skin dia manome hydratation bebe kokoa zany la izy fa ity zany no fampiasako satria tsy dia tiako loatra le malefaka be loatra le manome hydratation dia fresh skin zany anano ampiasaiko ny mahatsara anazy dia le apricot zany hoe zavatra natural zany no ampiasainao avy amin'ny apricot abricot dia tsisy sulfate le izy no tsisy parabine ihany koa 100% naturel ozy izy ito dia oil free zany hoe tsy misy menaka zay koa zany no zavatra tena mahafinaritra anako amin'izy ity dia raha hitanareo amin'ny habean'io dia maharitra anao elaela mihitsy izy ity sady izy koa tsy lafo fa mora dia mora dia tena tiako be mihitsy zany ity Shine Ives ity dia ny faharoa resako anareo dia ity Rapid Clear avy amin'ny Neutrogena ity efa mety efa hitanareo daholo reto produit reto satria efa nasehosehoko anareo ihany reto nandritra ny live atao amin'ny Facebook na nizahako nanasa tarehy tamin'izany koa arany fa asehoko anareo ihany zany le izy satria amin'ny resaka gommage tsika ity Rapid Clear ity dia foaming scrub zany hoe le savony zany somary mandroatra zany le izy foaming ity indray misy salicylic acide satria hoan'ny mono zany le izy ny tena marina zany hoe raha ohatra ianao ka somary olona manana hoditra somary misy mony dia ity mety aminao indrindra koa ny fofony raha ohatra ianao ka mampiasa anazy amin'ny maraina dia tena manaitra anao vao maraina mihitsy izy ity mamelombolo vao maraina fa mahafinaritra anahy izy ity sady ilay beads zany hoe le kanety kely ao anatiny ato kanety le bouton kely ao anatiny ato tsy dia mafy loatra zany dia mety tsara koa ho an'ny hoditra somary sensible zany na hoe somary malefaka zany mety tsara ho anao izy ity dia ny fahatelo sady farany amin'ny resaka gommage dia ity avy amin'ny Mario Badescu Skin Care ity any amin'ny Ulta no afaka hividiananao anazy na Nordstrom Rack na Nordstrom afaka vidinao en ligne koa zany izy mazava ho azy ity milaza hoe all skin type izy fa ohatrany hoe tsy mety amiko le izy ohatrany hoe malefaka loatra angamba ny hoditro satria ny hoditro sensible malefaka dia somary mivoaka mony foana raha hitanareo mony eo amin'io io mony io dia avy amin'ity satria ity nampiasaiko tamin'ny lahady sy tamin'ny marainako tsy tadidiko fa larobia manko androany fa ity zany somary mafimafy kokoa tadidiko tsara tamin'ny nampiasa le izy voalohany dia oziko hoe ohatrany hoe nanosika mafy loatra ny tarehako ve zany satria lasa narary lasa ohatrany nangiryfiry zany tarehako tamin'ny voalohany nampiasana izy dia najanoko aloha dia nampiasaiko indray dia hitako amin'izay hoe ito zany le tena manana ny tarehako manaikitra ny tarehako ito zany tsy dia tsara loatra ho an'ny olona ho an'ny hoditra malefaka fa ity kosa milaza izy manome radiation sy manome lissage losa ny tarehanao bon tsy haiko loatra eny ohatrany rehetrarehetra ihany tsara le izy fa fotsiny hoe somary tsy mety amiko le izy fa bon ampiasaiko ihany le izy satria ny fidiko
fa ny olona tsara mampiasa an'ity karazany produit ray ity zany a de olona manana hoditra somary normal na manana hoditra tsy haiko ia normal angamany fa raha ohatra hoe olona maknique mety tsy mety a raha olona manana hoditra malefaka mety tsy mety de vita ny gommage de misy ihany koa ny borosy ito borosy ito ndray ampiasaiko isan'andro na rehefa ohatra hoe rehefa tena hoe tsy mila borosy loatra ny tarehako de tanako no ampiasaiko fa matetika ampiasaiko isan'andro de misy karazany roa reto ity aloha resantsika voalohany tia tany amin'ny TJ Maxx no vitanako anazy tsy tiako le izy satria malefaka loatra sady lava loatra le borosy de tsy mety mihitsy ny ampiasaina anazy fa lasa ohatra tsy mety malefaka loatra anazy le izy de tsy tiako fa be ny compagnie efa manana borosy kely ohatr'itony borosy spécial fanasana tarehy le izy fa tsy hoe zay borosy kely ohatr'itony hitanao de iny ampiasainao indraindray fampiasa amin'ny tongotra iny sanatria de lasa mafy be de manimba tarehy indray izy amin'izay fa borosy kely ohatr'itony Sephora manana ELF manana TJ Maxx le lazaiko teo be mihitsy ny amina tiany amin'ny toerana fivarotana resaka beauté iny ianao mijery misy foana reny na amin'ny asiatique arany misy de ohatra hoe tsy mahita nytony ianao de misy an'le silicone kely reny koa tokony noentiko teto iny fa andrasy fa asiko sary eto misy an'le silicone kely reny koa mety raha ohatra ka tsy mahita borosy ianao reny koa ny be mpivarotra eny amin'ny toerana asiatique na eny amin'ny sinoa zany ity faharoa ity indray de électrique izy ity de afaka hoentinao amin'ny rano mazava ho azy ity afaka hoentinao amin'ny rano satria tia plastique fa ity zany hoentinao afaka hoentinao mankany rano de afaka solosoloinao le lohany ity avy amin'ny Amazon nahazoako anazy fa be tena be ny compagnie manana antony koa tsy voatery Clarisonic foana vidinao lafo be reny sady le soloina ihany koa ty lafo be foana reny nahoana mila soloina isaky ny 3 volana manko ty zavatra ty fa maloto de maiky ianao milasa misy bactérie amin'ny tarehinao ity anako ty efa simba sahady tamin'ny octobre nahazoako anazy fa efa simba sahady le izy bon afaka mividy vaovao tsy maninona fa tiako lazaina zany le misy électrique ohatr'ity raha ohatra ka afaka mividy ianao na mahita tsara ihany koa satria tazominy amin'ny tarehinao fotsiny le izy de le izy no manao boribory eo amin'ny tarehinao fa tsy voatery ianao manao boribory ohatran'le amin'ity borosy ity zao ianao tsy maintsy manao boribory ohatran'izao na mampiasa an'ireto koa tadidio le fanaovana gommage tsy maintsy ataonao manao boribory amin'ny tarehinao ohatran'izao ianao rehefa manao an'ilay gommage mazava ho azy mety hoe ataoko témoin le izy amin'ny vidéo manaraka raha ohatra ka lininareo lazao ana fa zay ame électronique zany tsaratsara kokoa satria tsy de miasa firy reny bon borosy de efa borosy ty zao ampiasaiko ohatr'izao satria bon simba le izy mandrapahavidiko vaovao aloha de alohan'ny hidirantsika amin'ny teknika hafa de hiresaka momba ny gommage naturel tsika saka tokony resako après an'ireto fa tokony resako tarinan'ireto fa adiniko ny resaka gommage naturel fa be mihitsy zako miresaka nyty aminareo fa tsy voazao voalohany mangala tately mitsonika tately de mangala sira na siramamy mivaingana bon rehefa le de afangaro ihany tately sy ny siramamy ohatra hoe ataonao ray sotro kely ohatra ny tately ohatra de ray sotro finanana zany ny siramamy zany hoe ataonao zay abetsaka ny siramamy noho ny tately satria ilainao le mamasipasiky iny anaovanao an'ilay gommage na exfoliating zay zany no zavatra naturaly azonao atao amin'ny resaka gommage ok hiditra amin'ny resaka hafa manaraka koa tsika be mihitsy nareo matahotra amin'le resaka charbon le ndresako fa tena zangery reto tsy misangisangy amin'le resaka charbon be ampiasain'ny olona amin'ny resaka blackhead na ny teboka mainty zany misy ary ny olona miborosy nify amin'ny charbon ihany koa fa charbon efa voatoto zany le izy de ohatrany hoe mba hoe
miaingo ve sa hoe mihaja kokoa le izy satria efa voatoto fa charbon ihany charbon azonareo tiako lazaina dia charbon zany a ohatra hoe azonao atao fanasana tarehy na fanaovana gommage ohatran'le teo ihany a dia ataonao amin'ny tarehy dia sasana avy eo iny no misintona an'ilay blackheads na point noir na teboka mainty amin'ny tarehinao. Iny zany no misintona an'le izy aza matahotra ianao hoe tsaiko fa misintona an'le izy fotsiny ny ataon'iny charbon iny. Zay zany a ny torohevitra manaraka. Ny ankoatr'izay dia efa hitanareo ihany koa le toner cidre de pomme izay efa ndraisantsika tamin'ny vidéo tamin'ny ray volana teo zany tamin'ny volana janoary efa ndraisantsika ny momba ny cidre de pomme na ny asidra pomme angamba ny filazana azy amin'ny teny malagasy. Iny koa afaka misintona ny teboka mainty. Ok, ny ankoatr'izay dia misy masque izay asehoko anareo. Misy an'itony masque itony misy etapy anankiroa le izy dia izay no tena tiako aseho anareo. Ity anankiray ity zao misy an'ity aloha le izy step 1 dia misy an'ity step 2. Ity black mask zany hoe ninina rehefa resaka black mask na resaka charbon zany na resaka inona dia misintona point noir no tena fotokevina. Ok, ity zany zao anankiray. Ity avy any Korea ity sa avy any Japon noentin'ny namako anahy dia tsy haintsika mamaky an'le eo amin'le izy skin purifying. Ok, misy ity anankiray ity koa zao ity koa exfoliating gommage dia izay vao asiana masque. Zavatra ohatr'itony zany mila atao ohatrany hoe raha ohatra hoe atao hoe luxury hoe zavatra somary miangitraingitra ve dia azonao atao ohatra hoe indray mandeha isam-bolana no mampiasa zavatra ohatr'itony fa mahafinaritra le izy ohatrany hoe ohatrany maquillage rehetrarehetra ihany ohatrany karakara rehetrarehetra ihany ohatrany cosmetics rehetrarehetra ihany mahafinaritra le izy rehefa zavatra tianao. Zavatra ohatr'itony zany mety ihany koa. Ankoatr'izay ity misy an'ity black mask ity luminizing black masque noir teint lumineux peel off mask. Dia ny peel off mask ohatr'itony no tena ilaina ihany koa misintona misintona an'ilay point noir miala amin'ny tarehinao zany. Dia satria izy tsy ohatran'le reto mampimety anazy satria misy an'le step 1 n'le gommage eto izay no mampety anazy fa ity mihitsy no apetrako amin'ny tarehinao dia stomma avy eo zany hoe ohatran'ny lakôly miraikitra amin'ny tarehinao iny dia stomma avy eo dia iny efehanao misintona anazy iny no manala an'ilay teboka mainty. Marary mbola tsy nampiasaiko ity zay efa azoko efa tamin'ny eritaona ity efa ho eritaona mihitsy nahazokan'ity fa mbola tsy nampiasaiko fa matahotra. Dia ny farany fa tsy ny kely indrindra tia resaka amin'ny orinao ihany aloha ny azonao ampiasaina anazy. Asehoko anareo akaiky izy avy eo fa lemana ny orinao dia ataonao amin'ny orinao iny mandritra ny 5 minitra 10 ka hatramin'ny 5 minitra dia asorinao avy eo dia le effet mitovy amin'le masque ihany ny effet anao manala an'le izy iny no misintona an'ilay teboka mainty amin'ny orinao. Dia ny afatro farany manana teboka mainty daholo ny olona rehetrarehetra fa ny olona tsy mbola mikarakara tarehy mihitsy betsaka teboka mainty noho ny olona mikarakara tarehy. Fa na zany zany arany dia le resaka gommage sy ny resaka borosy zany reny zany no ataonao mba hievitenao zany hoe mba hisorohanao an'ilay teboka mainty ho betsaka loatra na teboka mainty hivoaka amin'ny tarehinao. Fa na ohatra hoe manasa tarehy isan'andro ary ianao tsy maintsy mivoaka foana indraindray. Zany ny atao hoe olombelona zany ny atao hoe olombelona misy hoditra zany hoe tsy maintsy misy foana ny teboka mainty fa izay fotsiny hoe nisorohana anazy tsy ho betsaka loatra na nisorohana anazy tsy hivoaka matetika loatra ilay gommage. Izay no antony anaovana anazy indroa isan-kerinandro ilay gommage dia isan'andro isa-maraina ilay borosy. Izay ny antony satria hisorohana an'ilay izy. Dia ny tsy efa ny ambony moa zany dia ny efa misoroka an'ilay izy.
eny ara zareo iny anefa tsy dia tena hoe lavabe loatra ity vidéo ty matoko sy manantena fa nanampy anareo ity vidéo ty na dia kely fotsiny ary dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo